eo amin'ny resaka tsy fandrimpahalimana indray tany mena be iny a vehivavy iray izay maty nisy nanala ny masony ary nahitana tsatokantsy koa ny vatany ka nipitsipitsony mahakasika an'izay nifakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsaro voatrany ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono na mantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha halatra maso tany mena be no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto antiany mira ampirenena nolaniny solombavam-bahoaka ny tolo-dalàna hiarovana manokana an'ireo varira izay lany tamin'ny andro ny 12 jona 2024 teo anivony teny miram-pirenena ny tolo-dalàna laharana fa aotra dimy tsipika 2024 bara PL natao hanome fiarovana manokana ho an'ireo varira taoriny fanitsiana sy fanovana natao mba hampifanaraka izany amin'ny lalam-panorenana misy sokajin'olona maro ihany koa ny fampijaliana sy herisetra no ny fahasamihafana ara-batana anisan'izany ireo varira izay matetika hiaran'ny vono sy ny herisetra ary hatramin'ny varitra olombelona azy izany indrindra no antony namoronana ity lalàna ity hoy ny solombavam-bahoaka voafidy sy tao betroka Randrianasolo Jean Nicolas nanolotra ny tolo-dalàna mba hiarovana ireo varira amin'ny fanavakavahana mety hatra amin'izy ireo tao anatin'izay hatrany anteny mirandoholona indray nolanin'ireo loholona nasimpanitsina tsy nisy nitsipaka ny tolo-dalàna laharana fa aotra dimy tsipika 2024 bara Sena bara PL mikasika fomba sy fepetra ankapobeny ny fifidianana sy ny fitsapan-kevim-bahoaka natolotry ny filohany teny mirandoholona Ravalomanana Richard miompana bebe kokoa amin'ny fanomezan-danja sy ny sehatra ho an'ny vehivavy amin'ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana no antony nanaovana sy votoatiny tolo-dalàna ity nandritra izay fivorina izay dia naneho ny heviny ihany koa Rajerson Antoine izay deputeny Rivonimamo misy olo tena misy olo vava mitondra ny feon'ny vahoaka manoloana ireo fijaliana hiainana andavanandro fahantrana jirama fanabeazana fahasalamana famoronana asa sosialy sy ny maro hafa rotika ilay tanindrazana noho ny tsy fahaiza mitantana ho isatrany tsy tonga any amin'ny vahoaka ny tamberina andraikitra fa lasa any amin'olona nametraka ny fahefana tokony hametra-pialana ireo mpitondra tsy mahomby hitsinjovana ny hoavin'ny taranaka araky ny voalazany raha ny tafatafa sy ny resaka teo anatrehan'ireo mpanao gazety marobe eo amin'ny fanaovana menaka amin'ny tampo-drano indray lasantsy mitampoka petrola indray no hita lehilahy iray izay tompon'antoka voasambotra tany mananaravaratra velon-taraina ireo mpampiasa fiarakodia sy ny kodiaran-droa vokatry ny haratsy ny kalitao ny solika izay miparitaka ao mananaravaratra ao fantatra fa tokantrano iray ao amin'ny fokotany Antanankoro komina Andrenivohitra Mananaranorro no manao asa fanampoana lasantsy amina solika fandresitra rehefa nandeha ny fikarohana nataon'ny mpitandro filaminana tratra tao an-tranony eo ampanaovana ny asa ratsiny tokoa ity lehilahy ity tao amin'ity farany izay nahatratrarana barika mahazaka 500 litatra misa 120 ary misy solika avokoa ny fito amin'izy ireo nahitana fitaovana marobe ampiasaina amin'ny fanampoana solika ihany koa tao aminy niaraka tamin'ny bidon plastika maromaro efa feno solika mitampoka ireto solika ireto izay nokasaina haparitaka eny an-tsena any an-toeranany amin'ny vidiny ambany kokoa noho ny lasantsy tena izy nogazana avokoa ireo solika sy ireo fitaovana ireo ary atolotra ny fitsarana ny raharaha aorian'ny famotorana an'ity lehilahy izay nanao asa ratsy amin'ny fanampoana lasantsy amina petrola ity
Andao horesantsika ny zavanitranga tany mena be tany. Vehivavy iray mantsy voalaza fa maty nisy nanala ny masony ary nahitana tsatokantsy ny vatany. Renim-pianakaviana iray 17 taona no nivonoina tamin'ny fomba fianabebina tao amin'ny fokontany Antsiraka, komina Tsarahotana, distrikany Belo, Amorontsiribihina ny tamin'ny alatsinainy ny Pentecosta lasa teo iny. Raha ny fantatra dia nandeha niasa tany an-tsaha izy sy ireo ankizy izay nientiny. Izy rery sisa no tavela teny an-tsaha rehefa nody ireto farany ka teo nanamparan'ireo tsy mataotody ny habibiana tamin'ity vehivavy ity. Nisy nanala ny masony no fatorana tamin'ny vatobe ny vatany ary natsipin'ireo olon-dratsy tany anaty ranolalina rehefa avy eo. Tsatokantsy miisa 3 no hita teny amin'ny vatan'ilay renim-pianakaviana, teny amin'ny lohany aoriana ny roa ary teo amin'ny saokany ny iray. Ny fokon'olona sy ny fianakaviana moa no nanao fikarohana ka izao hita izao ny tenany. Tonga nanao fanadihadiana teny an-toerana ihany koa ny mpitandro ny fidaminana fotoana fohy taoriana nahitana ny razana ary efa nanao fizahana ihany koa ny mpitsabo tany an-toerana tany. Efa fanonefany amin'izao no nisehony tranga amin'ny fivaroantsana tahaka an'izao hoy ireo fokon'olona tany an-toerana raha nilaza ny hevitr'izy ireo manoloana ny zavamisy amin'izao fotoana izao. Tena mampalahelo ny sangan-javatra tahaka an'izao satria raha ny hita tato ato izay dia tena nahazo vahana ireo tambazotra ny mpanao ratsy, indrindra ireo tambazotra ny mpanao fanafihana sy mpamono olona ary ihany koa ireo tambazotra ny mpangalatra olona sy ny mpangalatra voamaso any amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny. Ka mipetraka ihany ny fanontaniana amin'ilay manao hoe iza tokoa no tena ao ambadika an'ireo halatra voamaso izay hita fa mahazo vahana any atsimon'ny nosy any. Ary ho atao inona ireo voamason'olona izay angalarin'izy ireo satria mantsy tena mahatsiaro ny ainandrinanantsy ny vahoaka amin'izao noho ny fitsoka an'izay halatra voamaso izay hita tato ato izay. Ary ahoana sy ahoana ny paikady izay apetraky n'ireo mpitandro ny finaminana mba hamongorana hatramin'ny fakany ireo tambazotra na mpangalatra voamaso sy mpamono olona ary mpakankiriny amin'izao ankehitriny izao. Tena tsy mandry fahalemana tokoa ny tany amin'izao ka aleo mitandrina lalandava ry zareo ary na dia hita fa efa miezaka manao ny asa ny azany mpitandro ny finaminana ny mba hamongorana an'izay rehetra izay dia tsapa sy hita ihany koa fa manano sarotra izany satria sarotra ny hamongorana hatramin'ny fakany ireo tambazotra ireo indrindra fa ireo lehibe izay mpaniraka aniretsy farany izay midina antsehatra mangalatra sy mamono olona izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy soratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.